Amalantsika tanteraka ny tontolon'ny baolina kitra dia mahakasika ny fifidianana izay filohan'ny ligin'ny mahatratra ambony sy vatovavy fitovinany izay nisy moa ny fiakaran'ireo anivon'ny mpitantana ny section any amin'ireo faritra ireo teto Andrenivohitra izay nitafa tamin'ny mpanao gazety. Inona ny azo ambara zakinao mahakasika an'izay? Manoloana ny olana eo amin'ny fametrahana ny filohan'ny ligy paritra roa dia mahatratra ambony sy vatovavy fitovinany dia mitondra fanazavana mahakasika izay olana izay ireo mpifidy izany hoe ireo filohana section avy any amin'ireto ligy paritra ireto izay ny alakamisy teo moa no daty voatondro napetraky ny komisiona manokana misahana fifidianana eo anivon'ny federasiona anaovana ny fifidianana izany teny amin'ny tranobongo Tanjobato teny tsy totosa nefa izany satria tsy tonga tena toerana ireto filohana section mpifidy ireto nanazava ny antony tsy nahatongavany teny toerana moa ireto filohana section ireto ny sabotsy sy maraina teny amin'ny Live Hotel Andavamamba teny. Ny alakamisy teo no fotoana nomen'ny mpitantana ny komisiona manokana misahana amin'ny fifidianana eo anivon'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra anaovana ny famerenana ny fifidianana ny filohan'ny ligy mahatratra ambony sy vatovavy fitovinany teny amin'ny tranobongo Tanjobato. Ankoatran'ny section Ambalavao dia tsy tonga niatrika izany fifidianana izany avokoa ireo mpifidy voakasika izany. Ny sabotsy maraina teo ary dia nanao tatitra sy nitafa tamin'ny mpanao gazety ny mpitantana ny section efatra avy any vatovavy fitovinany sy ireo mpitantana tsy tonga nifidy ho an'ny section Mahatsiatra ambony. Nanambara moa izy ireo fa tsy manaiky ny fametrahana kandida tokana ho fidiana amin'ireo ligy paritra roa ireo. Nanamafy izy ireo fa misy ny kajikajy anilihana kandida hafa. Fototsy ny olana dia fanilihana kandida teo anivon'ny filohan'ny ligy paritra mahatratra ambony sy vatovavy fitovinany ary bongolahy moa tsy teneniko foana loatra. Izay ny olana dia ny fandirarira teny dia tonga taty ny iraka iombonan'ny FIFA sy ny CAF dia niaona tamin'ireo izay dia avy eo ireo nandefa taratasy hoe izao mba nandefa recommandation zareo amin'ny fédération dia nataterahany fédération le izy saingy fotsiny misy afetsifetsena tao anatiny. Izay ny tena fotsiny olona misy afetsifetsena tao anatiny mbola mipetraka foana le fanilihana olona misy verrouillage zany misy fanilihana olona dia izao zany tsika mbola miverina tany amin'ilay toedra rana anomboana na dia efa lany fotoana filovolona tsika mbola miverina tany amin'ilay toedra ratany fanomboana hoe kandidat tokana ihany tsy maintsy fidianareo. Dia izay ny tsekenay ka mahatonga anay manao izao fetsena izao dia ny zavatra ataonay zany dia mbola hitaraina any amin'ireo efa nitarainanay taloha zahay hoe tsy mandeha araka ny tokony ho izy ity ary atahoranay fitatra any amin'ny fifidianana fédération satria ho hasilika tsy ho hananjeo fidy zany ny ligy paritra anankiroa io raha izao ny fandehana. Fanamafisana fotsiny lazainareo fa tsika moa tsy hanonona olona le olona nahilika tao ampianarantsioany nifidy izy tamin'ny fifidianana section nananjeo ifidy fa rehefa nilatsaka ho fidiana indray izy rehefa avy eo dia nahitana hirika naniliana azy. Araka izany dia ny fametrahana ny tondrozotran'ny fifidianana na ny guide électoral ankoatra ny lalàna amin'ny feny fifidianana na ny code électoral efa napetraka hatramin'izay no tsy ahafahana mandray ireo kandida hafa ireo ka miteraka olana. Marihana fa fanonefany amin'izao ny naverina ny fifidianana tany amin'ireo ligy paritra roa ireo. Efa ny volana Desambra 2024 no nataon'ny fifidianana voalohany ka tsy totosa. Tesakilan'izay anefa dia fantatra fa naverina teny amin'ny tranobongo ny andro ny sabotsy ihany koa ny fifidianana ho an'ny ligy ny Mahatsiatra ambony niaraka tamin'ny section izay tonga teny toerana. Tamin'izany no nalany indray ny filoha teo aloha Arsan Hilarion. Andrasana araka izany ny fivoarany ity toedra raha ity eny anivon'ny baolina kitra malagasy.